tenin'ny apôstôly Paoly no etsika mifampiarava revako amin'ity anity le hoe raha fatra-panerana zava-panahy dia izay ampandrosan'ny fiangonana no tady avy indrindra. Misy asan'ny fiangonana roa reto revako izay tiana mba hoentsika rehetra mavaka sy fanentanantsika amin'ny fanatanterahana azy. Voalohany dia ny amin'ny trano fidiovana. Isaorana an'Andriamanitra revako fa ny fotodrafitrasa sy ny teknika dia vita soamantsara. Eo amin'ny lafiny ara-bola no mbola misy izay mbola asa mialantsika fiangonana. Raha tele-piandohana dia 39 millions d'ariary ny anjarantsika. Tao inaniezaka tamin'ny alady teo dia voaefa ny 29 millions d'ariary amin'ny 39 io. 10 millions d'ariary zany sisa no miandry antsika, koa zany ny fanentanantsika riavaka. Fa tena zava-dehibe amin'ny tompo ary antoko ny fahamasinan'izao toeram-pivavahantsika izao ny famotatsika izany toeram-pidiovana izany. Ny faharoa riavaka, fantatsika fa misy fotoan-dehibe izay efa niainan'ny fiangonana hatrizay teto am-bavahadin'ny tafo. Dia amin'ny fetim-bokatra izany. Amin'ny alady fahadimy volana jolay ao zao rehefa na ny fetim-bokatra amin'ny taona 2022 ity. Dia efa entanina sady ianao ahatsiaro ambavaka izany fotoan-dehibe izany. Ary tao ny zanaka manjafinao. Ary manita antsika zanaka pelezana rehetra manerana n'izao tontolo izao manao zava-dehibe ny fahatongavana miara-mivavaka amin'ny alahady io. Mitondra ambavaka ny asan'ny fiangonana isika fa indrindra ifampahery amin'ireo adidy aman'andraikitra ho fijoroantsika vavolombelon'ny tompo eto amin'ity zao tontolo izao nametrahan'ny tompo atsika ity. Dia samy mifampivavaka rehefa ary tongava miara-mivavaka azahoantsika amin'ny fanometana amin'izany asan'Andriamanitra izany. Dia tahaka ny fanao moa revana dia misy ny tonona fanomanana izany fetim-bokatra izany noho ny amiana ara-pahasalamana sy ny tsy fahafahantsika mivezivezy dia tsy ho tahaka ny mahazatra ny fanaovantsika azy fa ny tsirairay no tarihan'ny fanahy afaka manokitra izany na ty am-piangonana ao amin'ny fahandrarano izany na amin'ny fomba fa mahazatra antsika fanaonantsika ny fiangonana amin'ireny tonony ireny. Eo n'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fanahy nitiosana ho amintsika rehetra ka mba ho vava iray sy ho saina iray ny rahantsika mankarazan'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy eto amintsika na amin'ny teny fa indrindra.